mandray androany. Zay ny ahafahanao mahatsapa androany ny asan'Andriamanitra. Dia fampizara aminao ako tantara anankiray ato amin'ity boky ny asan'ny apôstôly ity. Ahafahanao maheno sy mandray ny asan'ny tompo androany. Fonina fenao. Asan'ny apôstôly toko voalohany 2:12. Asan'ny apôstôly toko voalohany 2:12. Toy izao novaka ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary izy ireo le mpianatra nahitan'i Jesosy niakatra tany an-danitra zany, dia niverina tany Jerosalema. Rehefa avy teo amin'ny tendrombohitra atao hoe Oliva, izay akaikin'i Jerosalema, araka izay mety aleha amin'ny sabata. Rehefa tafiditra izy, dia niakatra ho any an-trano ambony izay fitoerany. Dia Petera sy Jôna, Jakoba, Andrea, Filipo, Tomasy, Bartolomeo, Matio, Jakoba zanaky Alfeo, Simona Zelota, ary Jodasy zanaky Jakoba. Reo rehetra ireo ny ray saina dia naharitra mivavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria ren'i Jesosy ary ny rahalahy. Amen. Ty tantara ity dia tantara zay fendohany, fialoavan'ny filatsan'ny fanamasina. 10 andro mialohany atongavan'ny fanamasina. 10 andro mialohany ilatsahan'ilay lazay ny tenin'Andriamanitra hoe teny fikasana ho anareo sy ny zanakareo. Ho an'izay lavitra zay akaiky natsoan'Andriamanitra natona azy. 10 andro mialohan'izay. Rehefa niala teto amin'izao tontolo izao Jesosy, dia nisy olona maromaro vitsivitsy niaraka, niara-niangona. Nisy olona maromaro vitsivitsy nanapa-kevitra hoe tsy andeha hody fotsiny amin'izao. Na dia efa tonga ary ny teny fampanantenana eo amin'ny 9 azo hery ianareo avy amin'ny latsan'ny fanamasina aminareo afaka andro vitsivitsy dia ho tonga vavolombeloko. Fa reto olona reto dia tsy niainy fotsiny ny fampanantenana, tsy niainy fotsiny ny tenin'Andriamanitra. Averiko, tsy niainy fotsiny ny tenin'Andriamanitra dia lasa nody nakany an-tranony, dia lasa nanohy ny asa mandrarany, dia lasa nanao tahaka ny tsy misy ninninona. Zao no lazaiko anao anatin'izao fen'Andriamanitra miteny ary ny olona anankiray dia toy izany fiainany dia tsisy ninona hitranga ao anatin'ny fiainany. Nisy fotoana mifampizara hoe misy couple anankiray tsy mety miady, misy couple anankiray tsy miasa irery, misy couple anankiray miara-miasa foana. Dia tsy inona fa ny tenin'Andriamanitra sy ny fanamasina. Any amin'ny bokiny Genesis toko voalohany, rehefa nahary ny tany sy ny lanitra Andriamanitra, dia izao ny fanambarana, ary niaizina ny tambon'ny lalina, ary ny fanan'Andriamanitra nanomba taiza tambon'ny rano. Nandritra ny taona maro ny fanamasina nanomba tambon'ny rano. Fa rehefa avy eo amin'izay tonga ny teny misy siny mazava, izay vao nietsika amin'izay ny famoronana. Tsisy ninninona teo raha tsy ny teny Andriamanitra, na dia efa teo ary fanamasina, na dia efa tonga ary fanambarana. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:9. Azo hery ianareo. Any amin'ny boky Mateo toko 7:20, efa mandeha ny iraka, mandeha anaty ireo ny filazantsara. Fa tsy mahazo mihetsika eto Jerosalema ianareo. Mandra-paninona? Mandra-panafy ianareo ny hery avy any ambony. Ity fanambarana ity, na dia tonga ary ny fanambarana ka tsy misy lay asan'ny fanamasina, dia tsisy ninina mitranga. Mandra-patonga ny asan'ny fanamasina dia nisy zavatra nataony reto rahalahy sy anabavy ireto. Fa tsy hoe ny teny Andriamanitra dia lasa izy nody. Firifiry amintsika no miteny Andriamanitra, entsika ny fanambaran'Andriamanitra. Mihaino toriteny ianao dia maheno hoe
zao ny tenin'Andriamanitra amiko fa avalinao amin'ny fotsiny le izy rehefa avy eo dia mitoy ny fiainanao. Firifiry amintsika ny maheno ny fanambaran'Andriamanitra dia enonao le izy, dia resy lahatra ianao, dia matsiaro ny tantaran'izy roalahy teny amin'ny lalany emosy rehefa nitsangana Jesosy dia nanatona azy ireo dia niresaka inona ke ny fampiresana ireo. Dia ianao koa dia tsy malala mikasika an' Jesosy Kristy. Lehilahy tena nanana ny heriny tena nomban'Andriamanitra mpamina andray fa dia nampalahelo ny farany favonon'ny Romanina. Nietanetana ny fotsika eo izy fo ny sika voana eno azy. Fa firifiry amintsika no mietanetana ny fo dia mijanona ny fietanetanam-po. Firifiry amintsika no mihira, manompo, mivavaka ihany koa ngamba eto anivo ny toeram-panompona. Fa tapitra izay moment, izay vanim-potoana, izay elanelam-potoana kely izay. Mandritry ny adiny ray na adiny ray sasany. Raha mihaino hira mandritry ny 10 minitra, tapitra izay dia tapitra treo ihany koa ny action-tsika, ny hetsika izay ataontsika. Dia mipirina. Ny bokin'ny Galatiana na Koritiana raha tsy diso ako dia mitantara Paoly ao anatin'io resaka io hoe reto olona izay nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty sy ny elany reto, ny olona izay nisehoan'i Jesosy Kristy dia tsy omby 500, 500 personnes. Mihoatra ny 500 ny nahita ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty. Mihoatra ny 500 ny olona izay nisehoan'i Jesosy. Fa 20 monja no nandray fanamasina tamin'ny andron'ny Pentekosta. Lasaiza ny 700. Ny 700 netanetana ny fotsika fony voana eno azy dia lasa nandeha nodina noho ny raharaha indray. Verina indray amin'ny business, verina amin'ny asa, verina amin'ny zavatra mahazatra. Ny 700 nahita n'ilay teny tonga nofo, ny resahan'ilay teny tonga nofo. Fa tsy tonga taty amin'ny fanohizana n'ilay sirikoy dia tsy tonga teo amin'ny asa ny fanamasina. Tsy tonga teo amin'ny asa ny fanamasina fa nijanona teo amin'ny fandraisana ny hafatra fotsiny ihany. Tsara be raha lasanabavy no mihaino hafatra. Tsara be nona sy mangetahita fahamarinana. Tsara be zany. Fa eo an'elanelany ny asan'Andriamanitra izay mitohy sy tanteraka ny anatintsika dia misy asa avy aty amintsika. Misy hetsika avy aty amintsika. Ahafahan'ilay izy fitohizana. Ny atao hoe dialogue, ny atao hoe fifampiresahana dia misy zavatra mitohy. Za miteny dia ianao mamaly. Dia avy eo za miteny indray dia ianao mamaly. Fa raha za fotsiny miteny, amin'ny vanim-potoana iray reraka dia hijanona dia tapitra ny lalao. Fa raha miteny dia miteny indray ianao dia tohizako ilay teninao, dia miteny indray ianao dia tohizako. Mitohy ilay izy ary lava be. Izay natao hoe dialogue, fifampiresahan'olon-droa. Rehefa fiarahana amin'Andriamanitra ka Andriamanitra mamanga fonao dia ianao tsy manao ninina fa falifaly sy mietanetana amin'ilay fahatsapana kely iny fotsiny dia tapitra treo iny, vetivety monja. Dia miverina indray isika ao anatin'ny hareraha. Ina mahatonga ny olona amin'izao vanim-potoana iainantsika izao reraka satria tsy misy dialogue ao anatin'ny fiainana. Fa iny monologue. Natao hoe monologue, olona iray ihany no miresaka. Miresaka Andriamanitra, falifaly izy, tapitra miandry an'Andriamanitra hiresaka manaraka indray. Tapitra miandry an'Andriamanitra hiresaka manaraka. Roviana indray fitaombavaka manaraka. Ahoana indray ny hira manaraka, ahoana indray ny ohatran'izao. Za tena te hizara aminao n'ity androandroany ity ny fiainantsika miaraka amin'i Jesosy mila misy zavatra mitohy. Zay vao henonao ny tena fahavelomany. Raha vao tsisy zavatra mitohy ao anatin'io, fa larobia adiny ray sasany dia lahady adiny roa dia samy vita, dia milazanao tsisy zavatra tafahorina mihitsy ao anatin'izany. Manandrama manao trano dia adiny ray sasany ny anaovana azy. Manao batabrika ianao dia miasa ianao adiny ray sasany. Toy izay ianao amin'ny larobia indray amin'ny lahady indray manohy. Vita indray ny amin'ny lahady dia ozy ianao amin'ny larobia indray manao. Fa mandra-pahafatinao tsisy varavarakely io trano io. Ka ianao indroy isan-kerinandro tsy inona ny tonga eo dia mandrafitra
ny tena loza ary ao anatin'ilay izy mandrafitra ianao dia misy manimba mandrafitra ianao dia misy manao zavatra mandrafitra reraka ihany ianao farany moa tsy izay fa ny zavatra manjo kristianina be deaibe ankehitriny manomboka amin'ny hafanana manomboka amin'ny firetana manomboka amin'ny fahatsapana tsiro ao anatin'ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra fa avy eo tratrany zavatra maro isan-karazany tratrany excuse be deaibe fa maninona misy excuse be deaibe misy fialatsiny be deaibe ao anatin'ny fiainana kristiana satria tsisy zavatra mitohy dia tsisy zavatra mafy le fitohizan'ilay asa ao anatin'ny tontolo-pananao nge no mitondra fahamafisany mampatonga anazy tsy miozongozony mampatonga anazy maharitra mampatanteraka la hoe mitsoka ny rivotra mitsoka ny tafiotra avy ny orana miakatra ny rika fa tsy menjery zany trano zany satria mafy ny fototra na orina teo ambony vatolampy izy meno ny tompo fanambarana isika iresahan'Andriamanitra isika ozy ny tenin'Andriamanitra milaza any amin'ny Jaona 4 any za miantso an'ireo ondriko ireo amin'ny anarany ozy Jesosy nyresaka nareo tsy miaino ahy satria ianareo tsy mba ondriko ny ondry ny Kristy mahafantatra ny feoany fa rehefa mahafantatra ny feoany le ondry dia mizara roa amin'izay izy aveo ny anankiray misy toyany ny fiainany fa ny anankiray miandry feo manaraka indray le ondry miandry feo manaraka indray sahirana foana ao anatin'ny fiainana dikan'le hoe sahirana tsy hoe tsy manambola matetika na tsy ampy sakafo fa le fasahirana tena any amin'le fanahy mihitsiny eninao ny fanahinao any anatinao any hoe mafinaritra le teoria fa ohatrany tsy tena iainako le izy tsara be le hoe fiadanana miaraka amin'i Jesosy fiadanana dia za koa mba mihirahira fiadanana ty dia lazaina fiadanana ny raha lasianabavy fa eninao any anatin'ny fanahinao any hoe tsy tena iainako zany fiadanana zany tsy tena iainako tena tonga dia mahitsy be any anatinao any hoe rehefa tena atao amin'ny fahitsiny ny kristianina rehefa mitantara zavatra anankiray amin'ny tsimpino ohatran'izy ny miaina fiainana faratapon'ny fahatsarana indrindra zany miaraka amin'i Jesosy zany tantaraiko anao ty vijona vavolombelona ty izay mino fa efa maro aminareo efa naheno fa mbola nisany tsy naheno tao anatin'le izy dia tantaraiko ilay izy zavatra niainako tany amin'ny taona 2006 tany ho any 40 taona lasa nisy olona nitoroka izay ndre mandeha dia rehefa nisy olona nitoroka dia nataon'ny polisy fanadiadiana tao amin'ny polisy économique tao dia rehefa tao amin'ny polisy économique tao dia le telo lazana izay ny tao dia le anankiray nitoroka dia zay rolany nitorohany tao hoe namidiny tany aminay ho le zavatra nangalariny dia rehefa nakany zay antson'le polisy dia ahoana naray zany vita ny ankety dia vita ny ankety dia nanontaniany zalahy nareo tsy mahafantatra olona olona izy fantatra no zay tsy mahafantatra ny olona n'izy zay ka ho ampidira violon dia rehefa tafiditra violon zay roalahy dia ao amin'izay zany inona atao zany atao amin'ity violon ty le fotoana zany arivariva manomboka amin'ny 5 teo zay ny tafiditra violon dia arakaraka ny mahalina ny andro me mitombo nisan'le olona surface kely 4x3 agnamany efa 20 lahy no misisika ao anatin'le izy inona zany no atao amin'ny violon ato dia lasa amin'izay resako le raha namana niaraka tamiko zay mataontsika rolahy ato misy sitrapon'Andriamanitra fa zao ndao fampizara amin'reto olona reto dia zany ianao voalohany dia lasa nitory filazany tsara miaino daholo le gadra matsiaro amin'ny Paoly tamin'le nihery iny miaino daholo le gadra misy anankiray tonga avany avy nampijalijaliny zalahy mainka koa miaino vita ny nasany aloha lasa amin'izay ny angara iny alefa le ianao ry havana ka izy koa moa mpitory an-dalambe efa surface kely mbola mahita zay mikikika ianao ry havana ninona manjoanao mety tena tsisy atenaina tsony fa tena hoe zay vao higadra fa Andriamanitra mahay manafaka anao anatin'ny zavatra eo mahay manafaka anao anatin'ny zavatra eo fa tena mino ianao matoky miatokatoka daholo le olona vita amin'izay le izy dia hita avavaka amenina mipetraka amin'izay mipetraka eo amin'izay dia afaka tsasakadiny miady ny lohalikingara iny eo akaiko keo ohatra zao manino ianao zany ho ohatra ny gadra ihany raha tovy ra zao mifandehany nefa izy eo amin'io
le zavatra nitorina me fotsiny amin'ny resaka enao ty tena mampime ohatra ny gadra hoana vina zavatra nitorinao tamin'ireo olona ireo teo eo ianao milaza hoe Andriamanitra manao azao manao azatsy manao azaroa ianao indray no matahotra ny gadra fa vita ho amin'ny maraina n'iny navoaka le polisy ny ohatrany hoe tianjareo presena fotsiny teny zay tsy tokony ho tenena sahina dia tonga amin'ny maraina dia nalefandralahy maraina n'iny any izy dia vidy biena kantomasina tonga dia maraina n'iny telefônina azy any arivo allo rivo lala ny anarany tonga dia fantatrareo izy zany fa izy ianao zao tamin'izany zay samy tsisy paster fa izy ianao zao dirandoha zany trokako aloha be dia be ny kristianina miaina zavatra oatra tsy réel oapo tsy marina joro vavolombelona izy fa fijona vavolombelona efa fijona vavolombelona efa tamin'ny 1998 tany izy ny adana dia tantarain'ny olona hoe tenina fa zao akehitriny zao tsy heno ny fony tsy heno ny fanahy satria maniny misy zavatra tsy continue tsy mitohy ao anatin'ny fiainana fa miaino dia tapitra treo ilay izy reto olona atao amin'ny asan'ny apôstôly toko voalohany izay nivakiantsika teo sy resako taminao teo dia mitantara izy anaran'olona maromaro ny mpianatra miaraka amin'ny vehivavy maromaro reo rehetra ireo izy dia niraisaina naharitra mivavaka rehefa miaraka amin'Andriamanitra ianao raha lasenabavy amin'izao fotoana iainantsika izao izay mampangatsika ny fiainam-panahin'olona maro inona ny antony satria miaino fotsiny satria tsisy continuité tsisy fitohizany fiainam-panahy miaraka amin'Andriamanitra fa miteny Andriamanitra dia izy miandry ny tenin'Andriamanitra manaraka fa eo anelanelan'izay mila misy faharetana mivavaka zao fotoana iainantsika izao tokony hiverina amin'ny fivavahana mahatritsika aferana amin'Andriamanitra raha efa tsy matotra ny fivavaka ao tatoato zany ny tokony hibebahany atao hoe mibebaka mantsy tsy hoe miala amin'ny ratsy fanao fa ny atao hoe mibebaka dia miverina eo amin'ny toerana izay nisina raha ohatra ka miala amin'ny ratsy fanao no atao hoe mibebaka dia tsy mety zany le teny hoe raha ny oloko izay nantsony tamin'ny anarako mibebaka mitady ny tavako miala amin'ny ratsy fanao fa lasa miverina indroa le hoe miala amin'ny ratsy fanao fa ny atao hoe mibebaka dia rétablissement raha ohatra zao mipôzy normal nyity boky ity ka matory ohatran'izao izy dia mila mibebaka zay le boky dia ina ny dikany hoe mibebaka miverina amin'ny loniny izao ny fiainana normal antsika zanak'Andriamanitra dia fiainam-bavaka ary raha vao tsy mipetraka izay dia mila mibebaka sasy ianao ozy izy ny tenin'Andriamanitra ny ambokiny Apokalipsy 2:5 rehefa avy ny tanisa ny asa tsara rehetra vitan'ny Efesian'Andriamanitra Jesosy Kristy fa zao izy za manateniny aminao satria ianao efa niala tamin'ny fitiavanao voalohany koa tsarovo izay misy anao fony ianao mbola tsy lavo ny atao hoe lavo dia mitovy amin'ilay sarina boky teo teto ny position normale lavo izy ohatran'izao ny atao hoe lavo tsy hoe lavo amin'ny fijangajangana ny atao hoe lavitra hoe lavo amin'ny fitiavam-bola lavo amin'ny fitiavan-tena reny efa foroy fotsiny reny vokatra fotsiny reny sisa ny atao hoe lavo tsy hoe lasa tsy mandeha mivavaka intsony fa ny atao hoe lavo tsy ao amin'ny position tokony ho izy intsony isika zao fotoana iainantsika zao sahirana ny olona mivavaka reraka be ny olona sahirana ny olona teneninao ny olona mivavaka raha vao tsy ampy tsara ny fanomanana échauffement amin'ny alalan'ny hira raha vao tsy alefa le hira malefaka tsara tena mitondra anao ao anatin'ilay fiainam-bavaka ao anatin'ilay esprit anavavaka tsy milansa zany nen'ny olona le pitarika ohatrany tsy maika io tonga dia tairina manta be fotsiny ve hoe hivavaka mba misy anina izy io mba misy karakara mba misy ohatran'izao mba misy ohatran'izao fa ny tena marina raha lasenabavy efa tsy zatra dialogue tsonitsika nikoriana be loatra le resaka teny zany ny resaka filazana ny resaka fampianarana be dia be mihitsy fa le retour tsisy mihitsiny dia miangona be fotsiny le izy androany ny afatra ho atsika tsy aharitra ela zao toriteny zao fa ny afatra ho atsika ny ferana amin'ny tompo dia dialogue manao izy dia manao ianao dia manao indray izy afe dia jereo ny tantara ato
eo anelanela ny asan'ny apôstoly toko voalohany sy ny toko faharoa fa naherin'ny vavaka ireo raha lasenabavy ireo ary efa nahery vavaka izy dia niasa tao anatin'ny fony amin'izay ny fanamasina. Tianao ve isy asan'ny fanamasina ny ponao any? Mila tsy mijanona ny fiainona tenin'Andriamanitra fotsiny ianao fa mila mivavaka ianao dia mila miresaka ny etaetanao amin'Andriamanitra Andriamanitra. Tiako isy asanao any anatiko any. Ajanono mihitsy au sujet de prière hafa fa tena zany fotsiny irery ihany. Tatoato tena nanao recherche lavidavitra mihitsy mikasika ny tantaran'ny kristianisme tany États-Unis. Fa tena nisan'ny herin'ny kristianisme tany États-Unis. Any États-Unis tena matanjaka be ny kristianisme. Fa nisan'ny herin'ny zareo dia tany anatin'ny vavaka. Tany anatin'ny vavaka nisy vanim-potoana tao anatin'ny tantaran'ny zareo. Nisy mpitory-teny anankiray, olona tsotra moa zany fa tsy mpitory-teny akory, tsy pasteur akory. Fa tonga dia nanapa-kevitra fotsiny izy, nampiasainy fiangonana izy hoe mba relancer ny fiangonana fa maina be, tsisy olona mihitsy. Inona ary zavatra ho ataoko izy lasa izy nandehandeha tany New York. Tao manantanina zany le tantara dia lasa izy nandeha. Dia rehefa nijery izy nandehandeha teny dia zavatra hitany dia zao hoe reto olona reto tsisy atao reto manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 isan'andro. Hitako ndeha ho ataoko izy dia ilancea fotoam-bavaka. Zany nanomboa an'izao fotoam-bavaka atoandro ohatran'izao fa tsy isy nanao zao taloha. Dia nilanceny le izy amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 hanao fotoam-bavaka tsika. Dia nataony ny afisy 20 000 afisy, 2 alina. Zarazaraina ny tracte, 2 alina nisany. Dia natao fotoam-bavaka voalohany 20 000 ny nomany, ny fiangonana ngeza dia ngeza fa olona enina ny tonga. Rehefa tonga ny olona enina tsy maninona ozy izy ngiara iny. Amin'ny hery latsinainy indray tsika verina eto. Verina zareo 30 septembre 1857 latsinainy. Lasa 20 le olona enina. Amin'ny tapabolana indray tsika verina. Lasa 70 tsisy ninona tao amin'izany. Vavaka fotsiny. Manomboka amin'ny 20 hira 10 minitra. Amin'ny 20 ka hatramin'ny 20 ka hatramin'ny 2 latsaka 5 vavaka. Asa hoe ohatrany ao na lazonaditsika raha zay no atao. Ndao tao manomboka ny vavaka. Zama misy olona manao ohatr' izao fotsiny. Sady mieritreritra izy amin'ny hoe tsy ho atitsony amin'ny hery. Farany androany. Farany. Tsisy ninina tao mihitsy no ve. Tsisy mozika, tsisy ninina. Fa mivavaka ny olona. Pause déjeuner ivavahantrareo efa polo nisan'ny olona. Nandeha kely fotsiny le fotoana. Nasofiany izy menakavy. Nasofiany. Mafinaritra izy zany. Dia inona ny décision voaka noho ny nasofiany? Andao atao isan'andro hoe jerena. Tous les jours. Amin'ny 12 ka hatramin'ny 2 vavaka. Tous les jours. Fa eritreretinao anatin'izany hoe mitantara ry zareo hoe io fiangonana io fotoam-bavaka atoandro 3,000 olona. Ao 3000 personnes heritaona. Ray taona fotsiny. Vonona hivavaka ny olona. Mangetaeta. Zany ny zavatra tokony hiainantsika amin'izao fotoana izao. Arakaraky ny tombon'ny fahoriana, tokony tombon'ny vavaka ao. Tsy vavaka noho ny amin'ilay fahoriana, fa vavaka fahanao mifandray amin'Andriamanitra. Mba hisy asan'Andriamanitra ara-panahy any anatin'ny fanahinao any. Ahery sy atanjaka, tsy menomenony eo anatrehan'ny fahoriana, fa teoria fotsiny angery ny resakitsika ireny. Teoria zany aza memena ka tsy vitanao le izy ko. Vavanao tsy memena fa sainao memena. Dia vavanao tsy memena fa aveo ianao rehefa miresaka dia eno ihany hoe mavesatra le izy. Rehefa misy mitantara hoe enjana aky le vidim-piainana ko hita ho akiko. Reny ngeny ahitana azy. Tsisy olona hivavaka mihitsy Andriamanitra hoe enjana be le vidim-piainana. Andriamanitra zao fa any amin'ilay resadresaka any. Any misy fohito hoe ohatrany ahoana marina ny ao am-potsika ao. Ary ny ao am-potsika ao dia tsy mamoaka afa-tsy ny kalitaon'ny vavaka ao. Io zay ny avoakany io. Fa rehefa mirehitra ny fivavakatsika, milazanao hafa ny olona miteny zavatra hafa, ianao miteny zavatra hafa, ary nitenen'ny vavanao tsy tahaka an'ilay ranamana toe Andriamanitra afaka manafaka anao amin'ny toe-javatra io. Fa tena henonao hoe zay zavatra teneninao zay dia hozy Davida hoe tsy hafa ny tenen'ny vavako fa zay ao am-poko. Mitovy. Rehefa miteny ianao hoe za miaina fiadanana dia tena henonao le izy. Fa tsy hoe manatena mihitsy ny ahako, fa atoato handray an'izany fiadanana toroiko zany. Be dia be ho an'ny olona miaina an'izany, kristianina
tsy miaina zay zavatra toriny akory. Fatany fotsiny ny verset biblika rehetrarehetra. Andriamanitra mahay miracle fa izy tsy miaina miracle. Andriamanitra mahay manasitrana fa izy tsy mihino fanasitranana. Hainy ny verset biblika. Dia teo toriny amin'ny olona le izy. Izy angela fandeha le Jesosy ny manasitrana Jesosy izy tsy miaina le izy. Zao fotoana iainantsika izao tsy miandro fotsiny an'Andriamanitra iteny. Fa ianao mila manana fifandraisana aminy. Ianao mila miresaka aminy. Aza ataona tsinotsinona intsony ny fiainam-bavaka ao manomboka androany. Amen. Aza ataoko tototsony ny fiainam-bavaka ao manomboka androany. Fa ho hitanao fa namanahoana sarotry vidim-piainana io rehefa tsara ny kalitaon'ny fiainam-bavaka ao misy fiadanana foana ny epona ao any. Efa vary ray kapoaka sisany ao anatin'ny sopotra, ao anatin'ny fitoeram-bary, fa misy fiadanana ao am-pona ao. Ray kapoakany ao ampy io zany. Arotsay. Ataovy bebe rantsy hoe amin'izay mba mibotsina be fa ny tompo mavita mirakla ao anatin'io zavatra io. Zany igny raha lasena bafy tsy tonga ho azy igny finoany rehefa miteny ny tenin'Andriamanitra hoe Eli olona tahaka antsika ihany nanana finoana izy. Fa ny ao ambadika ilay izy dia izao filazana hoe olona tahaka antsika ihany izy fa izy nahery mivavaka. Averiko hoe totrany amin'ny teny frantsay izy ohatrany hoe misy sous-entendu, ohatrany misy lazaina miafina sa inona miafina tsy haiko ho filazana azy. Hoe izy nazoto mivavaka tsy tahaka anareo. Zay ny dikan'ilay izy. Eli dia olona tahaka antsika ihany saingy izy nazoto mivavaka tsy tahaka anareo. Fa nirotsaka ny ranonorana azy izy. Za tena te hiresaka amintsika androany tsy izay olana tsy izay mitrango amin'ny fiainantsika io ny olana tsinotsinony io. Tsara be ngely miteny ny Andriamanitra ngeza be fa manahoana ny fonao par rapport amin'izany fa io nafantatry ny atidohanao ry ngeza be Andriamanitra. Fa le vola ihany aloha tena enjana na izanona tsy izany. Le vidim-piainana aloha na izanona tsy izany tena. Andriamanitra ny ngeza be iny izay tokoa hoe amen. Ngeza be izy. Fa tsy resy lahatra ny aneponao any. Satria maneno tsy ampivavaka ianao. Tsisy dialogue ao aminao sy ny tompo. Ianao mba te hitombo amin'ny fahamasinana, ianao mba te hitombo amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra, ianao mba tsy te himemenina tsony. Ianao tsy te hametsiny manodidina tsony fa ianao hoe tsy ampihery ianao fa mavesatra be. Rehefa miteny le vava zay vao mahazoazo aina amin'izay, avy memenina iny mahazoazo aina kely amin'izay aloha mba afaka le tao am-po, le arerahana. Dia afaka kely mandritra 10 segondy iny dia manenina indray hery Jesosy tsy mendrika ity zany menina foana. Aiza moa mivadiko no vovonjiko zara zao foana no ataoko. Tsy mandresy lahatra nizaniza mihitsy. Tsy ianao ny diso fa ny fotoam-bavaka ao ny fiainam-bavaka ao mila atao matotra amin'izay manompo. Mila manompotsika, mila mivavaka sika, mila feno vavaka ny fotsika. Dia ho hitanao fa mora ny zavatra rehetrarehetra izay mety hatrehantsika. Dia io ihany koa ny tenin'Andriamanitra tsika mitady ny asany fanamasina io. Tena miresaha amin'ny tompo manana an'izany hoeto eo anatrehan'Andriamanitra ny etaeta dia ho hitanao fa misy asany any anatinao. Amen. Taontsika marina sady araka hitsangantsika hivavaka dia samy miresaka amin'ny tompo androany. Tsy tonga eto ianao hihira, tsy tonga eto ianao hanao rakitra, tsy izany ny ilain'Andriamanitra aminao. Fa tonga eto tsika tena hitady azy, tonga eto tsika hibanjina azy. Dia avelao tena sokafo mihitsy ny ao am-ponao dia miresaha amin'ny tompo androany. Lazao amin'ny fiainanao ankehitriny, tsy haiko izay iainanao ankehitriny, tsy haiko izay état spirituel anao ankehitriny, tsy haiko izay fahatsapana heninao sy tsapanao ankehitriny. Fa tena sokafo ny vavanao androany dia miresaha amin'Andriamanitra arak'izay taritany ianao amin'ity androany. Raha maniry ary vavaka aminay ianao dia isaky ny alahady amin'ny 7 ora hatramin'ny 12 ora latsaka fahefany sy ny alarobia amin'ny 12 ora hatramin'ny 2 ora latsaka fahefany ny fotoana. Eny Antsahamanitra, fiakarana tahaka ny ho any an-tany reniny, trano mangabe amin'ny ankavia. Tongava soa daholo.